miavana malala anapaka-mpotsika ane ny fiadanan'i Kristy. Amen. Saoranay ny anaranao raha io, saoranay ny anaranao satria akaiky anay ianao. Andriamanitra velona ianao ka manakambara aminay manakariva, koa mitenenina tompo mavonikeo izay mpanotonao. Misaotra Jesosy teny tomponofo. Amen. Amin'ity andro zoma 9 septambra 2024 ity dia ny anjara mofinainao antsika dia ny Korinthiana voalohany toko faha 7:17 ka hatramin'ny faha 20 ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faha 20 izay mivaky tozo zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy fantatrareo fa zay manompo amin'ny zavatra masina dia mihinana ny zavatra ny tempoly, ary zay manompo amin'ny altara dia miombona amin'ny altara. Toy izany koa no nandini'ny tompo fa zay mitombo filazantsara azo ivelomana amin'ny filazantsara. Nefa tsy navaky zany zavatra zany na dia kely akory azy aho, ary tsy nanohatra zany aho mba hanaovana izany amiko, fa aleoko maty toy izay isafoana irehireo. Fa raha mitombo filazantsara aho dia tsy misy irehireo, satria tsy maintsy manao zany aho, fa lozaka raha tsy mitombo filazantsara. Fa raha ny sitrapoko no anaovako zany dia mahazo valopity aho, fa raha tsy ny sitrapoko dia natotra aho ho andraikiko zany. Inona ary no valopity azo? Dia izao, raha mitombo filazantsara aho dia tsy asiako fandoavam-bola ny filazantsara mba tsy hanapatra ny fahefako amin'ny filazantsara aho. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Paoly apôstôly eto dia milaza hoe andraikiny tsy maintsy ataony ny mitombo filazantsara. Hitandrindra zany ery amin'ny 9:20 amin'ity toko faha 7 ity, satria tsy maintsy manao zany aho fa andraikiko izany. Ity zany eo amin'ny 9:20 manao hoe satria tsy maintsy manao zany aho tapany faharoa dia miverina indray io natolotro ho andraikiko zany. 9:20 tapany faharoa natolotro andraikiko zany. Dikany hoe andraikitra miraikitra aminao, tsy afaka misahaka aminao, fiainanao mihitsy. Ny tombo filazantsara dia ny fiaina manontolo dia fitoriana filazantsara. Eto Paoly apôstôly dia tsy mitandro asasara, tsy mitandro ny aina izy, ary ataony zany fitoriana filazantsara zany satria mahatsiaro manana trosany zany izy. Izy mantsy nefa niteny io hanana ny jentilisa, ny endry sy ny tsy endry, grika sy ny jiosy tosao. Izao no lazainy amin'ny Romanina toko voalohany. Romanina toko voalohany manao hoe 9:15 mazoto hitombo filazantsara aho fa nanany grika sy ny firenena hafa rehetra, ny endry sy ny tsy endry tosao. Hananany ny endry sy ny tsy endry sy ny firenena hafa rehetra sy ny grika trosa. Paoly apôstôly amin'ny fanambarana ny filazantsara. Fantatry Paoly apôstôly tsara ny sitrapon'i Jesosy Kristy manao hoe tsy misy averina ho very na dia iray aza. Vokatro zany fahafantarana zany sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy zany dia tsy tafandimandry izy ny amin'ny fanambarana ny filazantsara. Lazainy mihitsy fa lozany ary raha tsy manambara ny filazantsara izy. Ka eto dia tokony toetrako sy toetranao izay nahazo ny filazantsara, ny ambara zany filazantsara zany. Lazainy koa any amin'ny boky ny asa apôstôly izay nahazo manam-poana dia mizara manam-poana, satria mahasambatra koa ny manome no ny mandray. Koa andeha zasy ianao tahanao tahaka amin'ny Paoly apôstôly, koa andraikitra izay tsy azo ialana ary tsy azo avotsitra sy miraikitra amin'ny tenany amin'ny fiainany manontolo mihitsy. Zany hoe tsy maintsy hanambara ny filazantsara zany fa lozany raha tsy manambara zany izy. Dia ho zany tokoa anie no ataoko sy ataonao ka tonga ny ity filazantsara ny Jesosy Kristy ity hiely faingana ka tratra ny olona rehetra sy ny olona manontolo, satria filazantsara rery ihany no manaova tantara. Amen. Tera sy misaotranao izay raha io fa misy fianarana lehibe ho anay ny ataon'ny apôstôly masina dia Paoly zany, izay lazainy fa
tsy misy ataony rere ary tsy maintsy ataony ny fanambarana ny fitondrina filazantsara fandraikitra izany kiaza filekeko kokoa toy filazantsara rehetra fanao vaindongana raha ny anaparika amin'ny filazantsara ka namizana misy dia nambary zany satria ananan'ny olona rehetra toy zay sy efa nahazo famonjena izary zany famonjena zany kosa amin'ny fanambarana ny filazantsaranao dia ampahirezy tokoa ampitoera anatinay ny fananao masina ka tonga anay tsy menatra anambarana ny filazantsaranao ka hiary vavaka nay zay manao nytiandranity hoe nay zay ny an-danitra masina ny enaranao tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao dia tany takiny an-danitra minaniny amina sazo anay amin'ny mamilany elokay takina milana izy minika taminay aiza mitondra anay mifakapana fa manafanay amratsy manao fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay amen tanterahany tompo amintsika ny zotodrano tononona amin'ny anaray zanaka fanamaso azoa aiso amin'ny finoana sy fanantenana afitiavana izany fiadanana anio any rahalahy afitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ny fahasoavana eo amin'ny rehetra tiany Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona koa mandihana mitory filazantsara ho an'ny olombelona rehetra amen voninahitra ny man'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen